Aleloia. Mbola mitoy ny nofy tapany faharoa zay nomeko antsika teo. Mbola ivavaka tsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina, ny Andriamanitra tsy miova masina mandrakizay. Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Mangataka zay Jesosy mbola hitarika eto ianao ary enendriny lelako ianao Jesosy amin'izay rehetra ho zaraina eto. Dia ny fampiomananao ny kristiana, fampiomananao anay hiomana amin'ny fiverenanao Jesosy raha tonga eny amin'irao lanitra ianao. Koa mitenena aminay ianao araka ny fombanao, mitenena fanay masonao ary aoka tsy izao no hita fa ianao zay maniraka, ianao zay miteny mampiomana anay mandrakariva. Misaotra Jesosy eo. Amen. Nitoy ny révélation zay zaraiko amintsika teo dia mbola misy ten'Andriamanitra vakiko atao Matthieu Matthieu 7:10 andiny fa 5:70 ka hatramin'ny 9:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivatra ny fananandretra ka nividy azy. Amen. Rehefa avy eo rehefa nahazo an'iny révélation miteny iny hoe azavarina mila mandeha, mila miomana, dia avy eo nahita polisy anankiroa. Le polisy tsy hoe andeha sambotra, le polisy tsy hoe contre anahy fa le polisy zany hoe iraka irahan Jesosy anome taratasy andehanako, salany hoe billet, salany hoe visa. De hitako amin'ny billet hitako 0 heure, hitako hoe minuit. De le polisy nitenena mila mandeha malaky ianao, mila mandeha aingakaingana ianao, am'valy ianao efa miala aty satria amin'ny 12 miainga ny avion. Amen. Ny avion dia azo lazaina toerana, ny avion dia anidina hiabakabaka, ndena miabakabaka. De tahaka an'izany koa ny mazany tsika kristianina zay hiakatra ka ny toerana zay andrasantsika ny Jesosy dia tokony hoe efa vonona mandrakariva tsika, efa vonona amin'ny bagazy tsika, efa vonona tsika fa handeha. Aleloia. Efa miomana tsika fa handeha. Aleloia. De mila mandeha aingana, mila mandeha miazakazaka satria raha niten'le polisy anankiroa zero niteny mandeha aingana izy am'valy ianao fa miala, tia ny bienao. Billet de hitako le soratra à minuit. Amen. À minuit. Raha vavy rena dama lala amin'ny tompo. Tao anatin'izay dia ao anatin'le nofy nivarotra ny entako. Dia araka ny ten'Andriamanitra izay hitantsika teo, rehefa tsika hiditra ny lanitra any tsy mbola hoe handeha hoe mbola misy zavatra ho entintsika, mbola misy zavatra ho tazomitsika, fa mila mahafoy ny zavatra rehetra ny manaraka an' Jesosy. Raha misy olona ho izy mbola tiany ray ny reniny zanaka mihoatra dia tsy azo lazaina mpianatra izy, na mbola misy tian'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Haleloia. Maro ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika ho ataotsika aloha Andriamanitra mihoatra an'izany. Tsy midika zay tsy ho tiavintsika ny ankonantsika, fa alohan'izany rehetra zany dia ny Andriamanitra tsika aloha voalohany. Ary mila mahafoy tsika. Ohatra toaka ny tena tiantsika dia mila ialantsika zany. Ohatra vola ny tena tiantsika dia mila lanjalanjaitsika zany. Tsy hoe tsika tsy afaka miasa tsika, fa tsy ataotsika voalohany prioritaire zany mihoatra an'Andriamanitra. Aleloia. Na tiany fanaka ao an-tranontsika mihoatra an'Andriamanitra dia fa anisany Andriamanitra kely mitazona ny fotsika, mitazona tsika tsy afahantsika miakatra. Anisany entana ho entintsika zay lasa tsy afahantsika miakatra satria mavesatra misintona atsika aty ambany. Aleloia. Fa raha handeha tsika dia mahafoy ny zavatra rehetra. Afoitsika ny zavatra rehetra fa nividy izy zavatra sarobidy. Inona le sarobidy? Nivatra ny fananany mihitsy le olona anankiray teto satria nahatsapany alebiazany hoe zany hoe andeha any an-danitra zany. Tsy hitondra ninona tsika rehefa miala amin'ity tany ity. Tsy hoe hitondra le kandotsika be dia be le feno lamaody ao anaty armoire io, tsy izay mihitsy no entsika hiakatra. Rava reny mandalo reny mitsakitsana reny rehefa mandeha tsika tsy hitondra an'io, na pentina fanjaitra tsy ho entsika rehefa hiala amin'ity tany ity tsika. Haleloia.
Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny izy hoe nivarotra ho izy, nifanana ny rehetra ka nividy ilay zavatra sarobidy. Amen. Inona ilay sarobidy? Dia nidirako amin'ny fanjakany lanitra, dia Jesosy ilay sarobidy tanako. Aleloia. Izy no viza idirako amin'ny lanitra. Amen. Izy no lakile idirako amin'ny lanitra. Aleloia. Amen. Ka raha naraka an Jesosy tsika, raha milaza tsika miambina ny fiverenana, dia mila mahafoy ny zavatra rehetra. Eto azoko amin'ny nofo inambarany fanemazy dia nivarotra ny entana rehetrarehetra. Aleloia. Nivarotra ny entana rehetrarehetra fa hoe andeha. Amen. Dia le polisy anankiroa dia nandidona aingana mandeha naloha malaky. Dikan'izay niara-panahintsika mila miazakazaka atsika satria rombana niditra ny lanitra. Tamin'ny andron'ny Jona mpanao batisa dia fa rombana ka hatramin'izao andro ianantsika zao rombana niditra ny lanitra. Tsy mandrombaka miazakazaka mitady ny zavatra amin'ny tany, tsy miazakazaka mitady harena vady vola, fa miazakazaka ny ahita an Jesosy, miazakazaka ny hiona amin'ny Jesosy. Haleloia. Ka ninona tenen'i Jesosy hoe ajanony io, aza atao tsony io, ialao io, dia ialana satria tsy afahantsika miditra andra mbo amin'ilay zavatra tiantsika na zavatra kely mbola ao anatin'ny fotsika tiantsika mihoatra an Jesosy, dia tsy afaka hita an Jesosy tsika. Aleloia. Ka mila mahafoy ny zavatra rehetra fa mibanjina an Jesosy mandrakariva. Amen. Rehefa miteny izy ialao ny makiazy, ialao ny pantalon, ialao ny rehetrarehetra, dia manaiky satria tianao Jesosy. Tery ny lalana makany amin'ny fahaverezana dia tianao atao. Ialao ny fahatezerana, ialao ny avonavona, ialao ny lolopo, dia ialana zany satria tianao Jesosy. Satria raha mbola misy ao lolopo tazominao, dia iny lolopo iny mitazona anao tsy afahanao miakatra. Iny olana nanao alahelo iny mitazona anao tsy afahanao miakatra. Amen. Ka raha iazakazaka atsika, olay iazakazaka zany tsy afaka hitondra bagazy, tsy afaka hitondra entana. Haleloia. Mampiomana atsika Jesosy, mampibebaka atsika Jesosy hiverina ho aminy, hafoy ny zavatra rehetra, ka hanolo tena ho an Jesosy ny fotsika rehetra ho azy. Tsy hankina amin'ny vola, tsy hankina amin'ny vady, tsy hankina amin'ny vola be any amin'ny banky, fa hankina amin'ny Jesosy. Amen. Aleloia. Mbola itoy ny tapany fahatelo amin'izao révélation ny azo zao. Aleloia. Dia voninahitra ho an Jesosy rery ihany ho azy etra mitolo indrindra ho mandrakizay. Amen.